Tonga eto amin'ny fandarana maheri-dreny ao topilasy topoe amin'izao alina izao manatra ny arambary dia fahalimana sanao anaraka hatramin'ny farandray ity fandarantsika ity ny vaovao ara-panatanjahantena no atotro anao androany ho resahana ny atletisme ny atotory taranjaka rate ny baolina lavalava sy ny baolina kitra tony mahazatra miarabanao mbola dia miaraby ihany koa antsika rehetra mpitia fanatanjahantena amin'izao alina izao asaina ampanajanatsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany anomboantsika zary ny resaka baolina lavalava manodidina ny ekipa-pirenena malagasy ny Maki de Madagasikara izay efa nanomboka sahady ny fanomanantena ny ho amin'ny fiadinany ho tompon-dakany Afrika. Mbola manana 10 andro eo 3 volana mahery kely rano marimarina koa ny Maki de Madagasikara anomanantena hiatrehana ny fanotsanana andehanana any fiadina tompon-daka eran-tany amin'ny taona 2024 iara-dalana amin'ity moa amin'ny fananana izay atao eto amintsika io ny fiadina ny tompon-dakany Afrika izany any amin'ny faraparan'ny volana Jona sy ny voalohan'ny volana Jolay any no anaovana izay fananana izay ao anatin'ny fanombohan'ny fanomanantena tanteraka ny Maki amin'izao fotoana izao. Mpilalao 20 mirala no natsony mpanazatra Bertin Rafalimanana anomana ny fiadina ny tompon-dakany Afrika sy ny fanotsanana amin'ny mondial 2024 izay atao any Londres. Ny volana Jolay izao no tanterahana eto amintsika ity fanotsanana amin'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany ity sy ny fiadina ny tompon-dakany Afrika. Feno de feno araka izany ny fandaharam-potoanan'ny Maki. Ny tena nanombohan'ny entraînement zany tany amin'ny 10 mars fa marina tokoa efa 3 volana sisa ny fanomanana aloha raha marina nge lava zany 3 mois zany dia efa mametraka resaka fizika zany ny tena travaillenay zao resaka fizika dia ny teknika dia mandeha tsikelikely amin'ny résistance fa ny défense zany ny tena hoe hipetrahan'ny fampianarana amin'ity taona ity. Raha ny fandaharam-potoana ny fanomanana mandritra izay ny 3 volana farany ity manao eny ny entraînement moa ny latsinainy larbizoma ny 3 isa-kerinandro fa ny match test zany eo ngamba ny etsona ny club top 14 mba hivondrona na hanao sélection izy na andeha par équipe izy mba hamaly ny antsonay rehefa hoe mba mila mpanohatra ny Maki zany dia akoatr'izay ny match international mbola tsy tena mazava moa le hoe équipe Afrique du Sud anankiray ho avy eto volana mai dia any amin'ny mois de juin any amin'ny fahafolon'ny juin manodidididina any isy déplacement la Réunion anankiray dia miaraka amin'izay misy match mifanindry amin'izay eo Mahamasina dia match test zany international efa tena ao alohan'ny kanina mihitsy zay dikan'izay zany après ny match test io dia efa matamina zay tokony alamina sisa dia raikitra mibola. Fanazara-tena androany koa androany vao nisy ny deux parties inona ny azo lazaina rehefa ao anatin'izay fandonana voalohany izay raha hoan'ny samy Maki. Marina zany na vita ekipa telo zany zay androany satria 45 nisan'ny olona natsona anankiray ihany moa zany izy tsy ao raha ny tena marina dia androany zay vao nanao deux parties voalohany ohatran'ny hoe match test zany hoe aiza ho aiza mifipetraky le ekipa na izany ary zay tao anatin'ny nanomboka 10 mars efa nanao ny azakazaka lavitra ezaka tsy tato anaty Maki tsy tato anaty kianja ary zay fa nisy fotoana ny voahana anakany velany dia hita ihany hoe eo amin'ny attaque zany misy zay tavela tena mitombona tsara fa eo amin'ny défense zany no tsapa hoe vao tsy atao le zavatra resahana amin'ny tena défense hoe tena raha vao tsisy consigne matanjaka dia ohatra mivaly défense dia io zany no ataonay mihitsy zay ampiletitra eo andohan'ny dralao hoe inona ny tena tokony atao rehetrarehetra rehefa manao défense. Kenya, Zimbabwe, Namibia ary Madagasikara no ekipa efatra hiatrika ny dingan'ny famaranana amin'ity lalao izay atao eto amintsika ity. Izay tafavoaka voalohany dia anampy any Afrika Atsimo hiatrika avy hatrany ny mondial any Londres amin'ny taona ho avy. Ny laharana faharoa kosa dia mbola hiatrika lalao sakana amin'ny Azia sy Eropa voalohany.